Mirabatsika ry tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana manokana amin'ny Ambarao itya ny vahintsika amin'ity anio tiary ny pahalalana sady mpikambana eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena amin'ny alalan'ny ramatoa Rabenarivo Sahondra mirabanao ny fandarana makasitraka amin'ny fanekena ny fanasana eto amin'ny Alliance92. Samy misaotra anareo ary miaraba ny rehetrarehetra izay mihaino eto. Nivoaka moa zany ny didim-pitsarana teo anivon'ny ACC ary nanambara fa ny kandida roa Andry Nirina Rajoelina sy Ravaly manana marika no hiatrika ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Raha miainga ny didim-pitsarana iny inona no andikanao azy tsy nisy resaka politika ve fa dia tena hoe mampitsara maha-teknisianina azy no namoahany ireo mpitsara avo ny voka-pifidianana iny. Raha ny fijeriko azy aloha dia ara-teknika aloha ny tondrana azy ary ny zavatra ohatra ny nahagaga zany dia zara fa niova tamin'ny vokatra navoakan'ny CENI zany ny vokatra navoakan'ny HCC fa dia io zany izy io tsisy recours intsony ary dia hiatrika ny fiodinana faharoa zany isika eto Madagasikara. Fa na izany na tsy zany nisy ny tsy fahantombanana maro samihafa nisy ihany koa ny fitoriana zany napetraka ireo kandida sasany ny nambaran'ny ACC nefa dia ny amin'ny hoe niraisin'izy ireny nefa tsy mitombona na ny lavina daholo zany amin'ny akapobeany ino zany tena nanaitra mihitsy nefa mba misy pahalalana sy mpisolo vava ihany nanolotra nametraka an'ireny fitoriana ireny. Ahoana no andikanao an'izay ramatoa Rabenarivo Sahondra? Zabe mo iteny hoe zao no tena nieritreretin'ny HCC raha namoaka an'io vokatra io izy zany fa ny azo lazaina kosa angamba dia hoe amin'ny fiodinana faharoa dia mety tsy anaiky tokoa ireo mpisolo vava ny ireo kandida izay tsy manaiky ny vokatra izay avoaka eo raha ohatra izy ka manana proof mivaingana fa misy fahadisoana tokoa ilay vokatra izay mivoaka ka na tamin'ity zany le izy dia mety nanaiky izy fa andehitsika amin'ny second tour fa rehefa aorinan'ny fiodinana faharoa dia tsy anaiky intsony izy ka ny zavatra roa zany no azotomina amin'izay mila jerevana tsara angamba ny kopiany ireo izay nanao requête na recours hoe nety tsara ve ny argument tao tsara ve ny élément de preuve andresena lahatra ny HCC raha ohatra ka nisy tsy nikena tamin'ilay vokatra ary ny etsan-dany ny HCC tia moa fiodinana faharoa mbola tsisy zany ny tena resy tanteraka ka tsy tokony hitovy zany ny fijerevana ny requête amin'ny deuxième tour sy tamin'ity premier tour ty ka samy tokony hijery na ny HCC na ny candidat hoe ahoana ny anatsarana ny procédure de recours ny fanangonana ny proof ina moa zany fa tsy ny procès verbal izay mivoaka ny bureau de vote tsirairay avy ahafahana mitondra ny requête satria izy ity zany tsy vitany hoe ny HCC ny resena lahatra fa ny vahoaka ihany koa ny opinion publique izay tokony ho resy lahatra tokoa zany amin'ny proof mivaingana fa zany tokoa ny fahadisoana ny diso na ny zavatra tsy nety tamin'ny fifidianana. Raha miainga amin'io voka-pifidianana io ihany tsika amin'ny akapobeany roa zany ny kandida nahazo mihoatra ny 10,100 ny sisan'izay 8 dia 200 avokoa aotra 100 moa zany ny tena maro anisa tamin'ireo kandida. Ahoana ny fijerinao an'izay misy fampitana azo atao ve raha tamin'ny voka-pifidianana tamin'ny taona 2012? Ie, za zao anisan'ilay olona izay nihevitra fa hitovy amin'ny 2012 ny tamin'ity 2012 ity satria saika hitovy zany isan'ny kandida izay nandray anjara ka nihevitra zany hoe 20,100 20,100 no ilaina hiakarana deuxième tour ary niparitaka zany ny safidy tamin'iny 2013 iny fa tamin'ity zany izy tonga dia nifantoka tamin'izy telo lahy zany ny tena nakabeazany saika
80% angamba izy teo ny safidy tamin'ny premier tour iny ka iny zany isotonana lesona zany satria tamin'ny 2013 niparitaka ny vato satria tsy nisy tena prétendant zay fantatry ny rehetra ary ohatrany hoe nisy liberté de choix zany tena nisokatra le fifidianana tamin'izay fa tamin'ity 2018 ty dia misy principe ihany aloha amin'ny science politique amin'ny teny anglisy atao hoe name recognition, c'est-à-dire hoe raha tsy fantatry ny olona aloha ny anaranao dia tsy hifidy anao izy satria tsy fantany ny anaranao tamin'ity zany efa olona efa fantatra no nilatsaka deseka ireny zany no tena voafidy zany tamin'ity dia on peut pas tsy afaka hiteny zany tsika hoe isaky ny mihoatra ny 30 ny candidat dia hiparitaka foana ny vato ary tsy misy za zany anisan'ny diso zany tamin'izay nihevitra hoe mety ho 25% ny voalohany na faharoa eo ary isotonana lesona daholo zany fa ny mba tsara eritreretina ihany zany amin'ny sosikevitra ny amin'ny critère de sélection an'le candidat zany mety hoe iny mety hoe voalohany ianao mahazo 0,9% mety tsy maninona fa raha ohatra hoe efa indimy ianao nandray anjara dia mbola 0, quelque chose dia mety hoe tsy tokony afaka andray anjara intsony ianao ary tena tonga amin'le hoe mody milatsaka mba azahoako seza dia zay angambany no zavatra afaka eritreretina anatin'ny code électoral manaraka ary ihany koa le fanomezana seza ny ireo candidat hafa reto zany everiko fa mety tsy hanao an'izany tsony reto finaliste anankiroa reto antiandray mitoraka ity dia mba esorina zany zay incitation zay motivation mahatonga an'ireo olona zay tsy fantatra koa raha tsy manana chance velively ny latsaka tahaka zao ny voamarika ihany koa ramatoa Rabenarivo Sahondra dia eo amin'ny 700 eo ny vato maty sy ny fotsy zany hoe raha ampilarina amin'ireo candidat zany larana fahaefatra eo zany ny vato maty sy ny vato fotsy inona no tsapanao hoe nahatonga an'izay midika inona ho anareo nivon'ny fiarahamonim-pirenena zay vato maty sy vato fotsy tena hoe betsaka zay ka voalohany indrindra aloha tamin'ny 2013 dia nitovitovy amin'io ny isan'ny vato maty sy vato fotsy tsy exceptionnel zany io 7% io fa kosa raha ho anay dia hoy zay hoe aleo tsy atambatra zany lay calcul an'ilay vato maty sy le vato fotsy aleo tenena hoe firy amin'ireo no tena maty ary firy amin'ireo no vato fotsy satria ny vato fotsy zany karazana safidy samy tsy tiako nareo rehetrarehetra dia tsy mifidy fa ny vato maty kosa dia mety nisy diso nataon'ilay mpifidy tamin'izy nameno an'ilay bileta ka iny zany nafaka isotomana hoe tsy azon'olona tsara le zao na le zao na le zao ny rehako ohatra dia hoe nisy nanao sonia an'ilay bileta tokana dia iny zany no ahafahanay ao aminatin'ny fiarahamonim-pirenena na ry zareo amin'ny CENI rehefa hanao ny éducation électorale ny mampatsiahy ny olona hoe raha ataonao sonia io dia ho vato maty le izy dia tsy ho isaina ka zay zany no hitako hoe ny fanatsarana efa afaka entina dia le deuxième tour ny manamarika hoe firy ny vato fotsy firy ny vato maty ahitana hoe firy amin'le vato reo zany no protestataire le tsy manaiky sady tsy tiako ianao ny tsy tiako ranona dia samy tsy nifidy azy zay ny vato fotsy efa natsidika teo ihany moa ny amin'ny hoe mety ho fanatsarana hiditra amin'ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena tsika mbola misy fanatsarana azo atao hoe nalesoka azo ahitsy zany amin'izay fikarakarana sy fanomanana mialohan'ny hidirana amin'ny fiodinana faharoa zay misy fanatsarana foana aloha ny azo atao ary ataoko fa efa nyteny ny CENI hoe nanaiky izy zany fa misy fanatsarana azo atao misy zavatra tsy nety zany tamin'ny fiodinana voalohany ny voalohany indrindra aloha angamba dia le fizarana ny karta ny mpifidy karatry ny mpifidy andreo zay mbola tsy nahazo azy satria mantsy ao anatin'iny karatry ny mpifidy iny no misoratra hoe aiza ny bureau de votenao ny anay zao ohatra niova
EPP taloha lasa CEG dia tonga tany amin'ny EPP vao nafatatra hoe ary amin'ny CEG so ihany fa mifanakaiky dia tsy olan'izay fa ho an'ny maro anisa zany ilaina le fizarana an'ilay karatry mpifidy reny. Ny faharoa moa évidemment dia io resabe io le fampiakarana ny voka mpifidianana sy ny fahamoahana azy zany aty amin'ny site internet aty. Ny zavatra nantenaina mantsy tamin'ity hoe tamin'ny 2013 ohatrany mba naomby le izy ary nahafinaritra avy nifidy ianao dia 3 andro taty aoriana ianao afaka satria be dia be tsika no mijanona hatramin'ny 12 alina mba mijery hoe ina daholo ny résultat soratana kely tao anaty carnet tao dia avy eo nandeha nijery tamin'ny site internet ny CENI dia iny tokoa fa tena arak'ilay nisoratanao no nivoaka teo dia mba rassuré ianao zany karazana assurance le izy manatsara ny fifampitokisana ny famoahana an'ireny zavatra reny fa le manafina sy le tsy mamoaka azy no mahatonga ny ahiahy sy ny miteraka ny ireo tsao isan-karazany izay mivoaka ka ny antenaina zany amin'ny deuxième tour tsy ny récapitulation nationale ihany no ivoaka amin'ilay site web fa ny antrany amin'ny district na antrany amin'ny bureau de vote mihitsy aza ahafahan'ny olona mijery hoe tena marina tokoa le izy ary ny opinion publique mantsy raha tsy mahafantatra izy ka misy manao intoxication misy miteny hoe efa nandresy zay dia tsy afaka mivérifie akory na ny mpanao gazety na ny opinion publique dia iny tokoa fa mino ny olona dia sarotra be avy eo miinverse an'izay efa mitsatoka ao an-tsainy le izy hoe efa nandresy ranona dia ainga aneka zay zany anisan'ny fanatsarana ho ataon'ny CENI alohan'ny deuxième tour. Afatra ho an'ny mpifidy ny candidat sy ny mpomba azy ary satria hiditra amin'ny fampelezan-kevitra isika ny 3 Desambra ho avy izao mialohan'ny 17 Desambra nataterana ny fifidianana. Ny angamany dia hoe mba tiako ampatsahivina ihany zany satria tena variana be tsika amin'ilay présidentielle ary matetika n'aiza n'aiza raha tany dia ny présidentielle no mahaliana ny olona ary io no tena andraisany anjara anefa raha mba mijery kely tsika manao totika mijery kely amin'ny 2019 iny voalohany indrindra rehefa voafidy ny filoha vaovao dia iverina ho président Sénat irivo rakoto vao ary ny Sénat zany tsy afaka miova alohan'ny taona 2024 ka io zany institution ary atsasaky ny parlement izy io mifidy ny lalàna sy ny rehetra ka io zany efa fantatra raha tsy hoe misy ny mivadika palitao ary aigna neka tsy isy zany fa plutôt HVM io Sénat io. Amin'ny avril 2019 efa niteny ny HCC tao anatin'ny didiny hoe alohan'ny session parlementaire de 2019 no tsy maintsy atao fifidianana législative. Donc avril 2019 tonga dia législative. Ka raha mandresy ny candidat anankiray dia tsy maintsy izy hijeran'io assemblée nationale io satria io assemblée nationale io raha ny lalam-pandrenana no manendry ny prime ministre. Ary izay resy amin'ny fifidianana io dia irina tonga dia hijeran'io fifidianana assemblée nationale io koa satria raha afaka manendry ny prime ministre izy dia mbola micontrôler zany ny mpanatanteraka na ny exécutif. Ary orina keliny io amin'ny volana août satria efa taona ihany ny mandahan'ny ben'ny tanàna no tsy maintsy atao ny fifidianana ny ben'ny tanàna eraky Madagasikara ary farany satria amin'ny 2024 no tsy maintsy fidina indray ny Sénat vaovao dia ainganeka isy ny fifidianana ny chef de région satria zareo anisan'ireo électeur mandray anjara ny fifidianana ny sénateur ny roapatelo ny sénateur ka ny afatra zany dia hoe ho an'ny sasany zany ohatrany hoe question de vie et de mort mihitsy zany ty resaka présidentielle ty fa ho an'ny firenena dia tsy tena zay no important fa ny fametrahana ireo androm-panjakana rehetra amin'ny fomba milamina mba tena andray anjara amin'ny démocratie amin'ny fomba mavitrika zany ny parti politique fa tsy ny hoe individualisation fotsiny ary izy amin'ny malala mety ray no andresin'ny présidentielle fa ny anankiray no andresin'ny assemblée nationale tsy maintsy ifanaraka
itsika rehetra amin'ny taona ho avy iny ka aza dia ao anatin'io fotsiny zany ny no asiana ny rehetrarehetra mihitsiny zany ny énergie sy ny émotion sy ny ohatran'izany mifantatro fa misy ny tsy anaiky resy fa raha tsy manaiky ianao hoe tsy resy ianao dia amin'ny fomba professionnel zany rigoureux charge de la preuve misy proof mivaingana no entina mandresy lahatra ny vahoaka sy ny mpanao gazety ary ny HCC fa tsy resaka fotsiny akory ka zay zany ny olona zany on veut tourner la page fa tena te androso amin'ny zavatra hafa satria betsaka loatra ny problème na izahay ao amin'ny société civile dia ohatran'ny leo mihitsy ny farany miresaka élection sy constitution fa leo zavatra hafa amin'izay politique économique urbanisation éducation jeunesse tout ce que vous voulez be dia be mihitsy le zavatra mila jerevana dia leo zay no ainganeka amin'izay esprit zay zany esprit de Noël hitondrana ny fifidianana amin'ny fiodinana faharoa efa nambaranao teo ihany amin'ny hoe avadika amin'ny pejy vadika amin'ny resaka tontolon'ny baolina kitra isika satria anisan'ireo voatendry ao anatin'ilay karazana komity andrindra vonjy-maika ny fitantanana ny baolina kitra eto Madagasikara ianao ramatoa Rabenarivo Sahondra inona moa zany ny karazana hoe andraikitra nahiraka mission ataonareo anatin'io komity io ie ary voninahitra lehibe ho anahy moa izy io ary marina fa ohatran'ny hoe zavatra vaovao amiko zany ny monde du football moa fitenin zareo azy na dia mpanao baolina ihany taloha tamin'ny mbola tanora fa tsy baolina kitra akory fa izy io moa zany ny FIFA no nanendry anay ary tena tampoka be mihitsy moa le izy tsy nampozina mihitsy ary ny azy moa dia ny resaka fitantanana ny hoe ohatran'ny hoe fanjakana tsara tantana bonne gouvernance dia toraka zany kio ny ao amin'ny lavitry ny baolina kitra moa zany na ny fédération sportive tahaka an'io satria na marina fa mitantana ny organisation ny match de football sy ny fifaninanana isan-karazany amin'ny niveau isan-karazany ny fédération malgache du football fa izy io dia association manana ny fepetrany manana ny statuany misy ny règle ary zay zany amin'ny normalisation anay zany dia hiappliquer an'ireo fepetra ny fanarahan'ireo ary ireo fepetra ireo moa zany tsy vitany hoe eto Madagasikara fotsiny fa hatrany amin'ny CAF ka hatrany amin'ny FIFA dia saika hitovy izy ireny resaka transparence bonne gouvernance dia ozy hoe logika ihany hoe ao anatin'io komity io zany satria mitovy les sujets resaka fepetra règle resaka lalàna ary resaka fifidianana amin'ny fomba mangarahara sy ekeny rehetra zany ka eny mety ohatrany hoe zahay moa zany le mpitatatata mpimenomenona ka io zany tena test hoe afaka tena hiappliquer ny fepetra ve ianao ry Sahondra fa liana tokoa aloha ary tokony hafinaritra izy io fa asa be ihany kio ary tena voninahitra lehibe moa ny mba hoe natsony FIFA anao an'io efa misy fandaram-potoana ve mandrapatonga an'le volana me hitantananareo an'izay komité sa mbola que l'émission zany mizara telo gestion des affaires courantes iny moa zany satria nisy match anankiroa compétition ana club dia reny zany tsy maintsy nijerevana ny ary ny mbola ho avy ny any Egypte ny any Sénégal amin'ny volana mars reny zany ny affaires courantes satria tsy isy tsony zany ny comité exécutif ao amin'ny fédération ny faharoa kosa dia ohatran'ny hoe karazana asan'ny ACC zany dia ny identification des délégués ireo électeurs afaka mandray anjara amin'ny assemblée générale ny fédération hifidy ny comité exécutif vaovao donc misy étape voalohany zany zay resaka hoe des identification des électeurs resaka éligibilité io resaka hoe voafidy amin'ny fomba
ataontsika hoe manara-dalàna any amin'ny ligue ve ireo délégué ireo ary mifahatelo dia ikarakara n'ilay fifitianana mihitsy zany le assemblée générale iny angamany no ataoko hoe mora indrindra fa le identification des délégués ka izy io moa misy moa ny olona izay efa avy amin'ny tontolo ainany baolina kitra mety mahafatapatatra fa zahay moa zahay sy ny présidente moa zany no tsy dia mahafantatra loatra ka amin'ity volana décembre ty angamany dia ny resaka diagnostic sy ny état des lieux no atao dia avy eo zay vao avoaka amin'izay ny calendrier satria tsy fantatra mety misy fifitianana any amin'ny ligue izay tsy maintsy averina tao isorananao ramatoa Rabenarivo Sahondra ny vahiny teto amin'ny fandarana izao akasitrana tompoko dia amin'ny fotoana manaraka indray manaraka indray ary veloma tompoko mametraka ny mandrapitafa amin'ny fotoana antsika manaraka tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko